Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farafahatsika rehefa malala tratrety alakamisy fa 4 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny koritianina voalohany toko voalohany. Koritianina voalohany toko voalohany andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 1 Koritianina voalohany toko voalohany andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hevero ny fiantsonanareo ry rahalahy. Fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adara amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba ahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo mahazo mirehireo natrehan'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovanareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehere aoka Jehova no rehareha. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Miresaka ny teolôjian'ny fiantsoana i Paoly. Fantatsika moa fa i Paoly dia ny solatry Paoly dia miresaka betsaka ny momba ny atao hoe teolôjia. Jesosy nanorina ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana, tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty, tamin'ny alalan'ny teny izay nampitainy tamin'ireo apôstôly manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Arak'izany Jesosy nanorina ny fiangonana tamin'ny alalan'ny tenany, tamin'ny alalan'ny teniny, tamin'ny alalan'ny soratra masina, tamin'ny alalan'ny fanirahan'ny fanahy masina. Fa i Paoly kosa izay nirahin'ny tompo dia nanorina ny fiangonana ara-drafitra. Saika ireo fandaminana anatin'ny fiangonana, ny teolôjian'ny Paoly avokoa ny orenany, ny ankabeazany orenany antsoina hoe fiangonana, ny fandaminana ao anatin'ny fiangonana, ny momba ny fotom-ponoan'ny fiangonana, ny fotom-pampianaran'ny fiangonana. Dia saika i Paoly no namava izany amin'ireo soratra maro izay eo am-pelatanantsika. Eto dia miresaka momba ny teolôjian'ny fiantsoana i Paoly, na koa hoe inona moa ny fijerin'ny Paoly ny antsoina hoe fiantsoana. Marina fa be dia be ny resahany hatrany amin'ny Koritianina 2 betsaka ny hamavahan'ny Paoly ny atao hoe fiantsoana. Na ny tantaram-piainany ara dia hitantarany momba ny antsoina hoe fiantsoana. Fa eto kosa dia afaka manarangarana na manao tompo-maso fohy isika momba ny antsoina hoe fiantsoana. Misy evi-dehibe telo izay entina mampahery ianao amin'izao alakamisy izao ity mofinainan'ny Paoly ity. Voalohany dia ny fiantsoana dia zavatra tsy tokony adinoina. Tsy tokony adinoin'ny olona ny maha olom-ba ho antso azy. Tokony hosain'ny olona ny maha olom-ba ho antso azy. Ilay matoa-tena ampiasain'ny Paoly hoe hevery blepo. Izany hoe tiany Paoly ho takarintsika fa izany fiantsoana izany dia zavatra eritreretina satria betsaka ny tsy manamaivana ny fiantsoana. Betsaka ny mieritreritra ny fiantsoana ho zo, ho droit. Hoe satria nge izay taranak'i Abrahama, satria izay zanak'Israely, na koa mieritreritra hoe izay nge satria tahaka izao dia mipetraka ho azy raha ohatra izay ka tompon'andraikitra ato anatin'ity fiangonana ity, raha ohatra izay ka tokony izahay no mitondra an'itony fiangonana itony, mitantana an'itony fiangonana itony, tokony izahay no tompon'andraikitra ato amin'ny fiangonana itony. Tsy mihevitra n'ilay fiantsoana mahafiantsoana azy ireny. Fa eto Paoly dia mitaona antsika hihevitra n'ilay fiantsoana tsy ho zavatra hoe nolovana, tsy zavatra hoe avy amin'olombelona, fa mihevitra ilay fiantsoana ho an'ny solomason'ny fahasoavana. Ary izay mahatonga an'i Paoly manazava lavitra eto hoe sainy fiantsonanareo io. Manjary efa tsy saininareo io
tsy eritreretinareo ny lanjany, tsy jerenareo amin'ny solomasony fitiavana izy io, de manjary adinonareo io. Adino na koa mety ho vitatsika amin'ny za lovizaka be leo be za foana ny manao, za foana ny miasa to am-piangonana na koa mora tafitohina satria eritreretintsika fa avy amintsika ny fiantsoana de azotsika janona, azotsika apetraka, azo atao hoe okizay na atao hoe antohizako indray ty. Ny fiantsoana de tsy avy amintsika reny sy eo amin'ny Paoly voalohany indrindra hoe saino ary fakafakaodinio, jereo mihitsy ho tahaka mandiny zavatra zay lehibilepo, jereo amin'ny maso ho tahaka ny fandinika zavatra mihitsy ny fiantsonanao. Afaka malala enina moa ny fiantsonan'ny fiangonana. Fiantsonan'ny fiangonana de fampahafantarana any Kristy ho fiainany, fampahafantarana any Kristy ho mpamonjy, fampahafantarana any Jesosy lay mpamonjy zao tontolo zao, ny finoana no anampiaisany zany famonjena zany. Dia tsy tokony ho adinen'ny fiangonana mihitsy ara izay fiantsona zay. Ho an'ny fiainana tsiray manokana de manafatrafatra eto ny tenin'Andriamanitra amin'izao mofinaina nalaina avy misoratra Paoly zao fa tian'Andriamanitra ianao, aza maivany ny fiantsona, aza takalo zavatra hafa ny fiantsona. Marina fa betsaka ny andraikitra, marina fa betsaka ny adidy, marina fa tsisy ny fotoana, marina fa zavatra maro samihafa mety mamperikerika fa izao sainy tsara le fiantsona, aza maivany dinio eo aminao, ataovy eo ambany maso, ataovy toy ny fitandrina anak'Andriamaso ny fiantsona. Marina loatra fa tsy hoe isika koa mitandrina ny fiantsona, itsika Andriamanitra koa miaro ny fiantsontsika, fa izao na inona de misy safidy niazona hitahiry izany fiantsona zany. Fa ny faharoa de ny hoe raha miteny hoe hevery ny fiantsona, mitaonantsika hisaina tsy anadino hanome toerana ny fiantsona, fa izao hevery koa io fiantsona io fa tsy niankina taminao io fa fahasoavan'Andriamanitra io. Tsy niankina taminao io fa fahasoavan'Andriamanitra. Raha toa ka mamerina mandika ny tenin'ny Paoly io tsika, izy manao hoe hevero ny fiantsona ireo olona manodidinareo, toy ny manao hoe jereo kely ange ireo olona voantso manodidina be de be anareo ireo, fa tsy betsaka am'ireo ange ny olon-kendre, tsy betsaka am'ireo ange ny olona mahery. Zany hoe eto zany Paoly dia mitaona ny fiangonana, mitaona antsika hijery koa ny fiantson'ny hafa mba hananantsika fanetretena. Ny tanjon'ny Paoly dia niandinina ny fiantsona anaovana zany ho zava-dehibe saingy mitaona antsika koa izy, mitaona ny olom-bo antso izy ahatsiaro fa tsy ny fahatsarana akory no ny fidianan'Andriamanitra atsika, tsy ny fahatsarantsika ny fidianan'Andriamanitra atsika, tsy ny fahamarinantsika, tsy ny mety ho tantara-pena atsika, fa fahasoavan'Andriamanitra fotsiny zao. Ny Paoly jereo manodidina anao hoe fa misy olona tsy de manao anakory raha amin'ny lafiny maha-olombelona fa anatsoiny ny tompo izy. Ny dika zany dia mitaizantsika Paoly hanetry tena, mitaizantsika Paoly hatsiaro fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao atsika, mitaizantsika Paoly fa ny fitaovana hoentsika mamita an'ilay fiantsona dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Misy pasteur anankiray teolojiana isan'ny malagasy eto tsika hoe taty amin'ny taonjato faharoapolo malagasy nanana doctorat en théologie voalohany, vehivavy manana doctorat en théologie voalohany, pasteur Aline Naramarosada, izay mpampianatra théologie, nampianatra Ancien Testament, nampianatra testamenta taloha, de lazava n'izao teny zao manao hoe raha ny vaofy ny fiantsonan'i Jeremia izy dia izy manao hoe misy fotoana hisalasala anao ny amin'ny maha olom-bo antso anao, hoe tena voantso tokoa ve aho, tena nantsoin'Andriamanitra tokoa ve aho, tena tandrify tokoa ve ty antson'Andriamanitra ty, tena avy amin'Andriamanitra tokoa ve ty antso ty. Misy fotoana hisalasalanao izy ny amin'ny antson'Andriamanitra tahak'izany. Fa izao ny teniny manohy izay manao hoe ny fisiny izay fisalasalana zay aza
ny fisiany zay fanontaniana mipetraka ao anatinao zay, ny fisiany zay ady am-panahy mipetraka ao anatinao zao hoe no marika amantarana fa tena vao antso anao. Tsy misy hafa zany ozy ny fiantsoany Jeremia. Jeremia mpaminany ny tena manao hoe nitaominao aho ka vao antso, nosamborinao aho ka resinao. Jeremia mpaminany de niady tamin'Andriamanitra mihitsy, niady varotra tamin'Andriamanitra ny amin'ny fiantsoana azy hoe inona moa Andriamanitra ty lalana hitondranao aty, tena antsonao tokoa, zao tokoa ve ny dikan'ny fiantsoana? De atsika miboaka fitomanina de afaka malala kaitsy ny fahatsarako ny antsoan'Andriamanitra, aitsy ny fahatsaranao ny antsoan'Andriamanitra anao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny antsoan'Andriamanitra atsika. Satria fahasoavan'Andriamanitra le ny dikan'ilay fiantsoana de fifaliana zany ilay fiantsoana, fanetretena zany ilay fiantsoana. Afaka am'izao alakamisy zao de ampahirisy ny tenin'Andriamanitra ianao atsiaro efa niantso anao Jesosy, tianao Jesosy, ary tsy ny fiavahantsika, tsy ny fahatsarantsika amy tahm-piarabelona amitsika amy namantsika ny antony itiavan'ny tompo atsika, fa ny fahasoavany. Raha mijery le olom-bo antsy be deaibe manodidina ao anatin'ny soratra masina isika de vao maika manamafy zany. Naseho ny soratra masina fa ireo olona vao antso rehetra ireo de samy nanana ny tsy fahatanterahany avokoa. Manomboka any amin'ny ataovy manomboka any amin'ny Mosesy, mamakivaky hatrany amin'ny Davida, hatrany amin'ny Paoly, ry Petera, ry Jeremia, ry Jona, zany hatrany dia ry Isaia mpaminany, lehilahy malotomolotra, reny rehetreny dia anehoana fa Andriamanitra aza mifidy ndraindray ara-tao le ratsy ny fidin'Andriamanitra, lay tsy tanteraka, lay malemy. Dikany teny hoe Jakoba ange mpamingany, fa i Jakoba no fidin'ny tompo fa Jesao. Ireo apôstôly nantsoiny Jesosy tambanivohitra ange, be dido be famaliana ange ry Petera, be famaliana, be doika zany ry Petera. Ny sasany ara moa de zelota mihitsy zany, olona mpanao herisetra, olona marina fa tia tandrazana ny zelota sange mpanao herisetra. Be dibe ry Tomasy zany moa de fantatsika fa de olona mafiatroka mihitsy, mahavita miteny zara nga tsy ino aho, na inona nina ataonareo rehefa tsy ino aho de tsy ino aho, da takizay le fehezantenin'ny Tomasy. Ho tsika manao hoe reny rehetra reny nefa nantsoin'ny tompo. Noho zany hevero ny fiantsonanao, fa tsy hoe ny fahatsaranao kory ny antson'ny tompo anao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra tiany ho raisinao. Ny antson'Andriamanitra tsy enta mavesatra ao anao, ny andraikitra omen'Andriamanitra anao tsy enta mavesatra ao anao, fa ny andraikitra omen'Andriamanitra anao ny antso zay mety efa any aminao de zao tian'Andriamanitra homena fahasoavana, tian'Andriamanitra votosana fahasoavana ny fiainanao. Zay ny faharoa, ho tsika hoe saino ny fiantsoana de aza adinoina, ataovy mavesa-danja, aza maivamaivanina, aza sangisangina ny aza fanompona, fa ataovy amin'ny fofeny fitiavana. Zao ny faharoa de zao tsarovy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no ny fiantsonanao, ary atao anatin'ny fanetretena zany fa tsy niankina taminao. Fa ny fahatelo zay farany indrindra asehony ity fiantsoana ty de zao Andriamanitra ihany ny manampy anao ahavitanao ny fiantsoana. Tsy ny farany hitan-tsaina zany no ahafahantsika mahatanteraka ny antson'Andriamanitra, fa ny fiankinantsika amin'Andriamanitra. Raha maka tsara ny salamon'i Davida tsika, saoran'i Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra anatika misaora ny anarany masina. Davida io nisaotra an'Andriamanitra noho ny fiantsoana, noho ny fitiavan'Andriamanitra azy. Nisaotra an'Andriamanitra izy fa tafavoaka teo amin'ny fiainany, tsy hoe satria fetsy izy, fa satria niaraka tamin'ny Andriamanitra. Izay toe-tsaina sy toe-po zay no tian'ny tompo takatritsika amin'ny alalan'izao afatry Paoly zao, hoe niantsoin'Andriamanitra ianao, nantsoin'Andriamanitra isika ho mpanompon'Andriamanitra, hitokisan'Andriamanitra,
fa tokony ho fantatsika fa ny tompony manao ny asa. Ary rehefa zavatra sain'ny tompo ataotsika de izy ny mahatanteraka azy. Ny olana mantsy de zao iveritsika ho isika foana ny manao ny asa fanompoana fa tsy Andriamanitra. Fa ny antson'Andriamanitra de zao efa omaniny ho anao ny zavatra zay ahatanterahanao an'io asa fanompoana io. Tsy hoe irahin'Andriamanitra handeha tanam-pola ianao, fa amin'ny fotoana ran'Andriamanitra anao de efa eo ampelantananao ary efa omanin'Andriamanitra aminao ny zavatra hoentinao manatanteraka azy. No zany tsy vadiantoka ray asa fanompoana, fa ny fahafahana manao ilay zavatra ampanaovin'Andriamanitra de izy ihany no manome azy. Rehefa mitentsika hoe fahafahana amin'ny Baiboly dia tsy ilay fahafahana hoe manao zavatra ihany, fa miresaka fitaovana koa hoe rehefa maniraka Andriamanitra de zao miaraka amin'iny fanirahan'Andriamanitra iny ny fitaovana sy zay rehetra entinao anatanteraka ilay asa fanompoana na ilay fiantsoana. Tsy ianao akory mamorona ny tsy misy, fa Andriamanitra ny manome zany. Ary zay mahatonga ny hoe satria ny tenin'ny tompo tamin'ny ireo jiosy tao amin'ny boky ny Malakimpaminana manao hoe mangalatra amiko nareo ny tompo, mangalatra amiko nareo satria za efa nanome anareo ny fitaovana ny enti-manana ny zavatra rehetra hoentinareo anaovana lay asa, hoentinareo hanompoana, hoentinareo natanterahana ilay fiantsoana. Saingy zao tsy nataonareo ilay fiantsoana, ilay zavatra nomeko anareo nampiasainareo tamin'ny tany nikibonareo sy mahafinaritra ny fiainanareo, fa nefa ny antony nanomezako anareo an'iny de anaovanareo ny sitrapoko. Noho zany mangalatra amiko ianareo hoy ny tompo ao Malakia 3:7. Ary dia mahazo matoky afaka malala fa rehefa atsoin'ny tompo ianao de omen'Andriamanitra anao no entinao manatanteraka azy. Tsaroantsika ny antson'ny tompo manao hoe mandehana amin'izao herinao zao fa ny heriko tanterahy amin'ny fahalemena. Zany hoe Andriamanitra ny manome hery antsika ahafahantsika mahavita ilay zavatra ampanaovina antsika na de malemy arsika. So alakamisy vary afaka malala fotoana andiny tena momba ny fiantsoana. Am'izao karimy zao de tian'ny tompo tsika tsy ary fa sambatra sika satria natsoin'ny tompo ho mpanompo, hanompo azy, natsoin'ny tompo hanao zavatra mety zay tian'ny tompo tanterahantsika. Natsoin'ny tompo isika mba ho sambatra amin'izany asa sy zany fiantsoana nataon'ny tompo zany. Tompony ampaitsika afaka malala ary atsiary fa fifaliana ny asa fanompoana. Ary raha mirehare isika amin'ny fahavokaran'ny asantsika amin'ny fanompoana dia Jehovah ny reherentsika fa tsy isika. Tsy isika ny tompony vokatra fa Jesoa. Hoy ny teny Salamo manao hoe azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany. Ivavaka isika. Tompo aosaranay zao ny amin'ny soratra masina zay manantitrantitra ty anatinay ny amin'ny tsy hanamaivananay, hanaovanay ho zava-dehibe ny fiantsonanay, hitandremanay zany, hanajanay zany, hanatanterahana zany ao anatin'ny fahamarinanao, ao anatin'ny fahamasinanao, ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinanao. Manafatra anay ianao fa ianao mahafantatra ny dikany ny antsonanay, tsy ny fahatsaranay, tsy herinay na tanjakay, fa ianao no ny antsonay ahatanteraka zay tianao ho tanterahanay. Taio ary ty alakamisy ty tompo, anompona ianao. Taio alakamisy zay ijogonay vavolombelona fa hampanomponao zahay. Taio ho alakamisy ahatsapanay fahampandresy zay. De vavaka aminao ary zay, me fahasalamana sy heri-tanjaka hoentinay manompo anao, hoentinay manatanteraka ny antso zay naintsonao anay. Vavak'izay ho an'ny fiangonanao zay misy anay, ampahery izy ireny tompo, tsy hanadiny ny antsonao de ny fizarana ny vaovao mahafaly, fijerena reo reraka, reo osa, reo kivy, reo voilika eo anatin'ny fiarahamonina. Manjaka Jesosy tomponay ary mitoera mandrakariva ato anatinay de ho fifalianao ity tontolo andronay ity. Saotra Jesosy de mametraka ny fiainanay
sy ny tanindrazany raha teo koa izay na mba hafa mindraponao. Amen.